Mondaisa dia société lehibe iray izay mikirakira ny hazan-dranomasina Madagasikara dia anisany innovation anay 2015-2016 ny fanaovana sakafo amin'ny hazan-dranomasina izay ahondranay ny sasany dia ny sasany amidinay eto amin'ny tsena anatiny izany amin'ny alalan'ny sakafo. Mankafy hazan-dranomasina ny mpihinana eto Madagasikara zany na ny vahiny zany na ny gasy eto an-toerana nandritra an'izay roa taona nanaovanay ny fikarakarana ny hazan-dranomasina sakafo izay dia tena mifandrombaka tokoa ny olona zany mihinana ny hazan-dranomasina malagasy. Ho anay moa dia ny fanananay ilay usine manara-penitra ny vato no ahafahanay manome hazan-dranomasina manara-penitra sy tena amin'ny qualité tsara indrindra izany izay atokisan'ny olona anay amin'izay resaka fikarakarana sakafo izay. Ny norme européenne tantara lava be satria efa 20 taona mahery izay no tao anatin'ny ny activité mivarotra ny hazan-dranomasina eto Madagasikara dia mahafehy tsara ny critère tadiavin'izay norme européenne izay na amin'ny hazan-dranomanta zany na amin'ny fanaovana sakafo ny hazan-dranomasina. Ny innovation taty amin'ny restaurant dia niainga tamin'izay le hoe fananana an'izay produit manara-penitra izay dia izay no entinay atao anatin'ny restaurant Manda Seafood. Ato amin'ny salon de la gastronomie eto Andavamamba tsika ato amin'ny Alliance Française androany miarana nahita koa fa atao amin'ny foire AIFI teny Andohalo AIFI mampiavana teny Andohalo koa ny Manda ilazana amintsika fa mivelatra tanteraka ny orinasa Manda ao anatin'izay fanaovana restauration izay dia izay fahaiza-manaona izay no entina indray koa any amin'ny journée nationale de la pêche JNPA eny stade annexe Mahamasina manomboka ny 29 septembre izay ametrahanay restaurant ngeza be mihitsy ao ampovoany izay foire izay mandritra ny 4 andro. Mondaisa fanananay ilay usine ngeza be izay nitenena teo dia miara-miasa amin'ny mpanjony madinika pêcheur traditionnel eran'ny Madagasikara dikan'izany dia mivelatra tanteraka eran'ny Madagasikara izahay amin'ny alalan'ny fanaovana collecte ny matière première anay dia eto Antananarivo indray izay misy ny poissonnerie Manda misy point de vente 3-4 eto Antananarivo dia izao indray ny restaurant izay amin'ny Akourdiky box F8 misy ny restaurant Manda Seafood dia akoatran'izay ngamba ny foire matetika izay ampirantianay ny zavatra ataonay sy ampisehonay ny fahaiza-manaonay amin'ny resaka sakafo dia mamerina foana zany izahay amin'ny journée an'ny pêche manasa ny olona rehetrarehetra hamonjy an'io andro iraisam-pirenena ho an'ny jona io eto Madagasikara eto Antananarivo moa zany.